Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Watawatagasy ny tenako. Androany isika dia ndao iresaka ny vaovao mambalahelo izay nitranga tamin'ity androany ity. Tsy inona moa izany vaovao mambalahelo izany fa mahakasika ny fahalasana ny tompoko lahy Marenga Jean Charles izay sady mpilalao sarimihetsika malagasy avy any amin'ny faritra Antsinanana no sady mpanao comédie ihany koa izay fantatry ny be sy ny maro amin'ny anarana hoe Marenga Comédie. Ka nendosy ny fahafatesana izy rehefa niaina sy monina teto ambonin'ny tany tao anatin'ny taona maromaro izay. Ka izay no vaoboasina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona andreny-hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy Watawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavana ndao ary. Raha miresaka any Marenga isika dia ny zavatra tonga ao an-tsainy tsirairay avetrany dia ilay hoe comédie. Itsikitsika indray isika mianakavy androany tapatsinay ary raraky ny fimehezana mandrapariva ny andro indray androany raha vao mijery an'izany videon'ny Marenga izany. Ny an'ny Marenga moa ny azy ny fanaovana comédie dia efa tena ao anaty rahany mihitsiny na dia amin'ny fiainana andavanandro aza izy vao miresaka dia efa sahala amin'ny comédie izay. Izany hoe tsy zavatra nambolena ny comédie ao anatin'ny Marenga fa efa talenta tena voajanahary ao aminy fony izy mbola kely hatramin'ny nahalehibe azy izay fanaovany comédie izay. Ka izay no tena mampiavaka ny Marenga raha eo amin'ny samy mpanao comédie sy mpanao hatsikana izay. Velovelombolo ny rehetra rehefa mahita an'izany Marenga Jean Charles izany rehefa izy le manao comédie iny. Tao atamatavy tao foana moa nahafantarany be sy ny maro any Marenga satria any ny faritra fiaviany ity Marenga ity izany hoe avy any amin'ny faritra Antsinanana sy ny marimarina kokoa. Ka tao izy no nipetraka nandritra ny fahavelomany izay ka inona hitavantsika azy iny amin'ny hetsika maro isan-karazany. Teo ihany koa ny fandraisany anjara amin'ireo clip izay avoakan'ireo artista kalaza izay matetika ahitavantsika an'izany Marenga izany no mandray anjara manao figurant amin'izany resaka fanaovana clipna artista izany. Tsy ilaza afa-tsy ireny Hirandry Barthez sy ny tariny ireny isika dia sainky nahitantsika an'izany Marenga izany avokoa ny tao anatiny izay. Teo ihany koa ny fiarahany nanao comédie tamin'ny Matsepaka izay vehivavy izay mpanao comédie ao Tamatavy ao ihany koa. Ka izay dia isany andro lehibe nanamarika ny fandalovany Marenga teto ambonin'ny tany daholy izay tsikitsiky izay nozarainy tamin'ntsika mpiarabelona sy ny voaka malagasy rehetra manerana ny nosy na koa ho any ampitan-dranomasina dia saingy maharaka an'izany Marenga izany avokoa ny vahoaka malagasy iray manontolo satria malagasy moa i Marenga ary matetika isika malagasy rehefa mahita olona izay mpanao hatsikanatsika izay dia avy hatrany dia mankafy isika mianakavy. Ka izay no isany tena nankafizantsika any Marenga ny fahaiza manaony amin'izay resaka comédie izay. Fa izao moa io zany matoa misy ny fiandohana dia tsy maintsy misy ny fiafarana ary izay moa ny lalam-piainan'ny zanak'olombelona sy ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Tsy maintsy tonga ny fotoana farany izay fanaovam-beloma tsy hoe lasa tsy hifanena akory fa nandao antsika vetivety i Marenga Jean Charles izay efa niaina taona maromaro teto ambonin'ny tany. Toy ny volovarin'Andriamanitra moa ny olombelona ka rehefa tonga ny fotoana izay hijinjany antsika dia tsy maintsy hijinjainy izay efa tonga ny fotoana hijinjany izay. Ka eo ihany koa izay antso lehibe izay avy any amin'ny iray rehefa amin'ny fotoana ny ianao no voantso dia tsy afaka manda ary tsy misy afa manoatra satria na de manambola sy manankarena tahaka n'inona aza ianao dia tsy afaka miady amin'izany raha fahafatesana izany. Fa ny fahafatesana dia lalana anankiray izay tsy maintsy andalovan'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra na amin'ny lafininona izany na amin'ny lafininona satria izay no atao hoe fiafarany fiainana eto ambonin'ny tany. Manomboka eo dia hanorina fiainana vaovao any ankoatrany indray izay mbola tsy nisy nahita moa izany fiainana ankoatra izany mandraky teny androany
fa izay lasany rehetra kosa dia tsy mbola nisy niverina araky ny fahafantarany be sy ny maro azy. Ka izay tena vaovao ratsy sady vaovao mampalahelo ho an'ny tontolo ny hatsikana sy ho an'ny tontolo ny sarimihetsika malagasy ny fahalasany Marenga Jean Charles izay satria isany olona izay namela mamy sy namela tantara tsara ihany raha ho an'ny vahoaka malagasy raha i Marenga. Fony fahavelomany i Marenga Jean Charles izany dia tsy mbola nahitana adiady na koa famalina tamin'olona mihitsiny fa azo sokajiana ho isan'ny olona tena mahay miaramonina raha i Marenga Jean Charles ary olona izay isan'ny tsotra sy tia fihavanana ary ihany koa tia namana raha i Marenga Jean Charles izay. Ka izao izy lasa izao dia mahatsiaro banga tanteraka ny tontolony hatsikana amin'iny faritra tsy nanosy iny amin'izao fahalasan'ny Marenga Jean Charles izao. Ka tena vaovao mampalahelo moa izy ity ary tena mahavaky fo satria tampoka amin'ny be sy ny maro raha toa ka naheno an'izay fahalasana ny Marenga Jean Charles izay tamin'ity androandroany ity. Izay mbola tsy fantatra moa ny antony tena nahafaty an'ny Marenga Jean Charles hatreto fa raha ny publication izay nataon'ireo namany mpiara-miasa ao anatin'izay comédie izay dia nodimandry sy Marenga Jean Charles ary tena tampoka tamin'izy ireo ny fahalasanany izay. Tsy izy ireo ihany no tampoka naheno an'izay vaovao ratsy izay fa nivoaka malagasy iray manontolo mihitsy no taitra sy talanjona raha toa ka naheno an'izay fahalasan'ny Marenga Jean Charles izay satria naro ny tsy nanam-po, naro ny tsy nino araky ny fahitavantsika an'ny Marenga amin'ireny comédienne ireny toa mbola azo lazaina fa tanora ihany raha i Marenga Jean Charles izany ary raha ny fijery azy dia olona mbola tena matanjaka tsara mihitsy i Marenga Jean Charles ka mbola tsy nieritreretin'olona ho lasa mialoha lalana tahaka an'izao mihitsiny ka tena vahotra ny lela tantely amam-bahana tokoa moa ny fiainana ka tena tsy hita izay azo resahana mahakasika an'ity fahalasany Marenga Jean Charles ity ka dia tena malahelo ary vaky ny fo maheno izay vaovao ratsy izay. Ka izay avy ety Ambohataota Gasy dia miara miompona lahelo amin'ireo fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasany Marenga Jean Charles izao ka aza misosoka lahelo re tompoko ainganie ka handrem-piadanana ny maty ary ho tsara levenana. Ka ny fehiny dia nandao antsika i Marenga Jean Charles ary tsy ho namantsika intsony i Marenga Jean Charles manomboka amin'ity andron'io ity. Nodimandry moa izy ary tena tantara mampalahelo raha maheno an'izany fahalasany Marenga Jean Charles izany. Veloma vetivety i Marenga Jean Charles izay mpanao atsika na sy comédie maminay ary namalifaly ny androm-piainanay fony fahavelomanao. Izay sy zay raha tomboky lasy tomboky vavy ny amaranako an'ity videontsika ity. Misaotra antsika rehetra nanaraka anazy ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandrava nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Aza dino ihany koa ny milike ny videontsika ary tsarovy mandrakariva ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefanay eto Ambohataota Gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.